hoy nabaranten'Andriamanitra raha novakina ny lohateny teo manao hoe nanome zany Jesosy azany rano be dia be ho an'ny Petera. Ry ava-malala, ny Andriamanitra zay toriko aminao hoe dia Jesosy Kristy. Io Jesosy zay toriko aminao io tsy dia rarahin'olona loatra io amin'ny fiainany, tsy dia mataitra ny olona loatra izy io amin'ny fiainany. Inona ny antony? Tsy fantatr'olona loatra ny tena momba an'izy io, tsy fantatr'olona loatra ny tena toerana misy azy. Fa raha fantatr'olona io dia ho fanombahan'olona tokoa tahaka ny tao anatin'ny Baiboly hoe rehefa fantatr'olona ny tantarany dia nifanizina ny haino azy ny olona. Fa rehefa tsy hain'ny olona izany dia tsy mba mifanizina ny olona fa ialany lavitra tokoa eo amin'ny fiainany. Teto aza, inona nataony Jesosy io? Nanome azany rano be dia be an'ny Petera izy. Dia hitesy somafaly aminao aho fa izany Jesosy Andriamanitra zay ny ran'Andriamanitra raha izany dia tonga hitondra famonjena sy farafana ary tonga ho amin'ny fanampiana. Izy no miteny manao hoe mangatady omena ianareo, ary na inona angatahanareo amin'ny anarako Jesosy dia ho azonareo izany. Io Jesosy zay toriko aminao io dia Andriamanitra mpanome io. Tonga eto amin'ity toerany ty ianao zao fotoana zao, fantatro fa manana fahaseranana mianjaty anao ianao. Mety ao ny tsy fanananao vola, ao ny tsy fanananao fahasalamana, ao ny tsy fanananao fiadanana, ao ny tsy fanananao fiainana tanteraka. Ka tsahanao izany, hidiavinao izany, iny amin'olo tena mihitsy mitady an'izany isanandro nefa tsy mety mahita ianao manakalina manitsy ny andro maro. Fa androany mitory aminao aho ny amin'ny Jesosy Kristy manao hoe izy any no afaka hitondra sy fanomezana anao izany. Teto ary dia nomeny Jesosy azan-drano be dia be Petera. Mino aho fa raha mahikasika anao koa zany Jesosy zany dia mba afaka hanome zavatra be dia be ho anao ihany koa izy eo amin'ny fiainanao. Apetrakitrika ny fanontaniana fa inona moa ny antony namezan'i Jesosy an'izany azany rano be dia be ho an'ny Petera izany? Tsika dia namaky tenin'Andriamanitra teo dia izao ny voasoratra atao hoe nandritry ny alina i Petera nitady an'ilay azany rano fa tsy nety nahita ary tsy nety nazo na inona na inona. Nitady izy tahaka anao mitady io amin'izao fotoana izao, mitototo atsy, mitototo arỳ, mitototo beakandrefana miala atsimo, nefa ianao nampeo anao nefa dia tsy misy afa-tsy ny hoe sarotra ny fiainana, tena tsy hita hitronjy atany ombana. Eny tena tsy hita izay tany ale satria mafy, satria tsy azonao le zavatra tetiavinao. Fa ity kosa Jesosy nanome izany. Napetraka ary ny fanontaniana, inona ny antony nahatonga ny Petera tsy azo azany rano raha nitototo nandritry ny alina izy? Apetrakitrika ny fanontaniana, moa ve Petera ry ava-malala ny tsy mahay manarato? Moa ve ny ranomasina nandron'ny Petera ve no tsy nisy azany rano tsony? Moa ve ny fitaovana nampiasai Petera nefa tsy mety raha ireo fanontaniana telo reo no andeha hovaliana hoe tsy mahay manarato ve Petera? Ny ranomasina nanarato ve tsy misy? Sa ny fahaizan'ny Petera mihitsy ny tena tsy marina na fitaovana tsy mety? Tsy azo kekena izany fanontaniana izany satria ny antony matoy izy nanarato manitsy ny alina dia olona efa vanana amin'ny fanaratona. Ary raha ny aratony koa mijerevana i Jesosy mihitsy no miteny taminy hoe ary tsay ny arato nampiasainao. Dikan'izany tsy ny aratony raty fa ilay fitaovana tsy fantatra inona ny antony. Ary ihany koa antaniana hoe ranomasina ve tsy misy azan'antony tsy ary avo-malala tsy tena kalana azan'antony.